miatrika nytoety zavatra mamoehatra. Miatrika nytoety zava mamoehatra. Izany no anoizako ny dinika nataontsika omaly, manasanao hatrany hanaraka izany hatramin'ny farany. Tafahoana indray sika amin'ity andro ity dia faly miarahaba ny tsirairay avy. Na iza toerana misy anao, na ny akaiky na ny lavitra. Mirary soa mandrakariva aminao ary misaotra, mankasitraka amin'ny fanaranao tsy tapaka, fatokisanao izao fandaharana izao. Tolonina aminao hatrany anie ny fiadanan'ny tompo anjaka ao am-ponao sy ny ankohonanao. Ny ary hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra rainay izay any an-danitro, indreto ny rahay, indreto indray izay zanakao, tafahoana, tafaraka, miaraka mandinika ny teninao amin'ny alalan'ity fandaharana maminay ity. Mitahi ny isa-tokantrano, mitahi ny isam-batan'olona. Aoka mba ho vita fihavanana aminao zay ka ny fahotanay zay vitany teo anatrehanao dia mba ho fafanao, ho diovinao izany. Ka raha andinika ny teninao zay Andriamanitra, dia ampitoe arotsay ty amponinay le fanenao masina mba hitaro-dalananay ho amin'ny marina rehetra. Dia apetraka am-pelantananao zao dinika izao, fangatanay sy tononay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao izany vavaka izany. Amen. Miatrika ny toety zava mamoehitra. Andeha ilay andinina tao tadina izay natombokontsika omaly no anomboantsika indray ny fiarahantsika. Korintianina voalohany toko fahaenina ka ny andininy fahasivy sy ny andininy faharoapolo. Hoy ilay teny manao hoe ahoana ary? Moa tsy fantatrareo fa ny tenanareo dia tempolon'ny fanahy masina izay ao anatinareo sady efa azonareo tamin'Andriamanitra, ka tsy tompony tenanareo ianareo, fa olom-boavidy ianareo, koa dia mankalazana Andriamanitra amin'ny tenanareo. Omaly dia hitantsika fa miatrika toety zavatra mamoehitra tokoa i Paoly, ary tsy niala tamin'izay izy. Ny tena pitariky miatrika, tsy mandao ny olana fa miatrika. Sarotra mandrakariva nefa ny miatrika ny olana mahakasika ny firaisana ara-nofo. Sarotra zany ho an'ny Paoly, ary sarotra ihany koa zany ho antsika ankehitriny. Ao anatin'ny toety zavatra io anefa dia tokony ho matoky ny amin'ny soratra masina isika raha hiresika zany toety zavatra izany amin'ny fivavahana sy ampitiavana. Aoko tsaroantsika mandrakariva fa ny tanjona amin'ny tanjon'i Paoly dia fanarenana fa tsy fanapitehana. Ary zany no mahafinaritra rehefa mandinika mijery amin'ireo amin'ny fitsarana isika, dia niezika ataon'ireo tompon'andraikitry ny fitsarana izay isaorana be dehiben'izy ireo. Tsy hoe akory ny antony hoe andeha handrava ny fanambadian'ny olona izy ireo, tsia, fa tena manao ny alanenina, mialanenina izy ireo. Ahoana fomba atao mbola hiverina an'ity tokantrano toy amin'ny laonina, mialanenina, mandany fotoana. Ary zay ny tena tanjona, fanarenana no tanjona eto. Ndeny hojerentsika ilay toety zavatra nitranga, ina moa zavatra nisy tao amin'ny fotoana eo hiverentsika. Korintianina voalohany toko 5 ka ny andininy voalohany. Efa re marina fa misy fijangajangana aty aminareo. Eny, dia fijangajangana zay tsy misy tahaka azy na dia any mijetsilisa aza, fa misy anankiray manambady ny vadiny ray. Dia zao ny toy, ianareo indray fa no mirereka tsy mampalahelo anareo akory zany, mba tsy hoe sorona eo aminareo ilainanao zany zavatra izany. Ry mpiara-midinika namana, toe zavatra mamoehitra tokoa no resana eto. Kanefa eto Paoly dia manomboka milaza inona ny vahaolana. Eo amin'ny andininy faharoa, tapany faharoa, dia ozy hoe mba esorona tsy eo aminareo
ilainanao zany zavatra izany eto zany dia zao tokony ampiarina amin'ity lehilahy ity ny fitsipika amin'ny fiain'ny fiangonana satria toejavatra mamoehitra mikasika ny firaisana ranofo no tokony esorina tsy ho amin'ny fiangonana lay lehilahy zay nandro tamin'ny renin-keliny diny fahatimy fa izao na dia tsy teo aza ny tenako nefa teo ihany ny fanahyko dia efa nitsara sahady an'lainanao toy izany tahaka ny teo ihany aho tahaka ny teo ihany aho tokony tsarainy zany lehilahy izany dia amin'ny andininy fahadimy aza dia zao no lazay ny teniny fanoritra izany anankiray izany ho an'ny Satana hanembana ny nofo mba ho vonjena ny fanahy amin'ny andron'i Jesosy tompo atolotra ho an'ny Satana manaitra izany teny izany to mafy loatra izany tenin'ny Paoly izany fa inona ny tena tian'ny Paoly resahana amin'ilay hoe atolotra ho an'ny Satana izany lehilahy izany zao ny zavatra anankiray dikany hoe atolotra ho an'ny Satana izy dia zao noho ny tsy nifidian'io lehilahy io ho eo ambany fiarovan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fiainam-pakatoavana azy dia mora resin'ny Satana izy noho izany ilay fotoana atolotra ho an'ny Satana dia midika manao hoe aoka izy hijinja ny vokatry ny fanapahan-keviny zay ny dikany ndao atolotra ho an'ny Satana izy ny dikan'izany dia hoe aoka izy hijinja ny vokatry ny fanapahan-keviny mahafinaritra ny fomba namahany Paoly ilay olana teo anivon'ny fiangonana ary tsy izany ihany no mitranga fa zao ihany koa no voalaza eo amin'ny andininy voalaza teo hoe mba hanolotra izany anankiray izany ho an'ny Satana hanambana nofo mba hamonjena ny fanahy amin'ny androny tompo le mba hamonjena ny fanahy io le hoe natao hanarenana ny olona ny famaizana ataon'ny fiangonana le fampiarana fitsipika ny fiangonana zany a dia mba atao hanarenana azy indray nokendrena mba hamerena ny sainan'ilay mpanoty zany ka tonga azy atsapa fa tena tsy mety ny fiainana feny fahotana zay nataony teo aloha teo hamerenana azy azo antoka fa ity lehilahy ity zay nandro tamin'ny olom-pady zay voalaza amin'ny Korintianina voalohany toko fahadimy io ihany lay lehilahy zay nibebaka tateo aoriana amin'ny Korintianina faharoa toko faharoa manomboka amin'ny andininy fahadimy ka hatramin'ny andininy fahafolo nibebaka lehilahy raha izay ny tratra dia mahatratra ny tanjona ankendreny le fampiarana ny fitsipika amin'ny fiangonana fa sao nefa voalazan'ny Paoly mbola mitoy ihany ny fanambaran'ny Paoly teo amin'izany toejavatra izany amin'ny andininy fahasivy nanoratra teo aminareo aho amin'ny epistily aho mba tsy haroaroanareo amin'izay mpijangajanga sarotiny Paoly amin'ny fiainany fiangonana tena sarotiny na dia miara-minana amin'ny akory aza hozy Paoly aza miara-minana amin'ny akory amin'ny andininy faraky ambin'ny folo fa nanoratako taminareo dia mba tsy haroaroanareo aminy raha misy atao hoe rahalahy nefa mpijangajangana na mpierina na mpanompo sampy na mpanaratsy na mpimamy na mpanao ankeriny dia aza miara-minana amin'ny akory amin'ny toy izany ianareo fa inona tiany Paoly resahana mbe aza miara-minana ny fiaroarona amin'ny mpanao ratsy mantsy ny fiaroarona amin'ny lamaloto fitondrantiana mantsy dia mety hampidi-doza satria mety manana hery miasa mangina ka anahaka ny fitondrantenany koa zay mandidona azy ary tamin'ny andro fahiny aza ny fiarahana amin'ny sakafo dia ireo zay manana fananana fisotoavana mitovy noho izany a dia zay nahatonga ny Paoly manao hoe aza mifangaro aminy aloha aza mifangaro ny mpiara-midinika namana miatrika toe-javatra sarotra ny apôstôly Paoly tsy nialy izy fa nomeny ny torohevitra zava-doza mantsy ny zavatra nyresahany eto ka ilaina ny miteny mahery amin'ny fietrena olana goavana mazava ny tenin'ny Paoly mandao atolotra ho an'ny Satana izy aoka izy hijinja amin'izay fanapa-kevitra no raisiny aza miara-minana amin'ny akory isory tsy ho eo amin'ny fiangonana izy tsy maintsy misy fitsipika amin'ny fiangonana mifanandrify amin'ireny toe-javatra ireny Andriamanitra ny mifahendrena antsika tsirairay avy mba ahafahantsika miatrika izany toe-javatra izany kio raha toa ka sanatry misy an'izany eo anivon'ny fiangonana misy ny tsirairay avy tompo aneo momba anao tompo ane hitantana anao amin'ity tontolo andro ity hivavaka isika ankehitriny ray malala any an-danitro
misaotranao zay no nitaridalana zay nomenao anay amin'ny fomba mba hamahana ireny olana amin'ny toejavatra sarotra ireny indrindrandrindra ny olan'ny firaisana aranofo. Omeo anay ny fahendrena, omeo anay mandrakariva ny taridalana fanena masina ka ahatonga anay ho mpanarina satria fanarenana no tanjona fa tsy fanombana akory. Ampio zahay mba ny taridalana vaminao no arahinay. Dia mitahiny mpiara-midinika rehetra, mitahiny tsirairay avy. Itonona mivavaka amin'anarana Jesosy. Amen.